Volan'ny rano mandava-taona tonga saina ny mponina moditsiry fa voavitaka. Fampidirana tsena vaovao eny Analakely, tsy nahazo fampafantarana mialoha ireo mpivarotra sy taksibe. Minisitra mivoaka miditra amin'ny toerany noho ny tsy fananany mpitondra fitaizana amina antoko. Miaraba tompoko klasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amanasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny resabe mandeha fa tsy ahazo maro anisa eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny vovonana firaisan-kina noho ny etraketraky ny mpitondra fanjakana dia nitondra fanazavana androany ny mpitondra tenin'ny vovonana. Maro amin'ireo kandida tsy miankina manerana ny Madagasikara no miara-dia amin'ny vovonana firaisan-kina hoy Paraina Augusta ka tsy tokony irorosaina amin'izany ny mpanaradia azy ireo. Yasinandriamanala sy Andry Rakotomalala. Valambempolo manerana Madagasikara dia ahitana kandida ny vovonana firaisan-kina avokoa. Efatra ny aboalohany no niara-ny fandrahonana sy fampitahorana ireo kandida ny firaisan-kina izay hita ny mpitondra famanana ny tanjany tena anivon'ny distrika maro tahaka ny Lalangina sy ny maro hafa. Na eo aza nefa izany etraketraka izany, mbola azo atao tsara ny maka ny maro anisy eny anivon'ny antenimieram-pirenena satria maro ireo kandida tsy miankina no mbola miara-dia amin'ny firaisan-kina. Zavatra zadionareo tsy ny firaisan-kina ihany ny mpanohitra, mbola misy mpanohitra hafa ao ankoatra ny collectif dia eo koa ny indépendant. Ary eo amin'ny indépendant io marobe ny firaisan-kina mio. Misy zany nangataka sodrano misy hoe allo zahay amin'ny resaka stratégie anazy manokana zany dia hoe allo manao indépendant. Misy tara vao tonga tany le mandat ohatra ny mifaritry melaka iny aniko anankiray ihany ny firaisan-kina zao satria tara le tany amin'ny faritry sasany dia misy déposé dossier zalahy dia nanao indépendant. Dia maro ihany zany le firaisan-kina, maro koa zany nataotry. Raha jerenareo zao io tsisy fonctionnaire raiky io kandidana io tsisy mpiasa-pakay satria olona nampitahorana. Fa raha miditra izy manao indépendant izy mbola hafahafa mbola ekena zalahy fa le firaisan-kina misy zany tena sitsina zalahy tary tamin'ny fitondrana tary. Ka zaho dia magnome magnano anareo ihany makahery anareo fa hoe sy misy da hoe misy zavatra tena hoe very tanteraka amin'izao fotoana zao fa maro za teo ny indépendant misy tao aminay tao misy angeny amin'ny faritra sasany dia tena nangataka misy izy allo zay ianao indépendant miresaka taminay dia omena sodrano fa sika miaraka ihany tonga ary amin'ny assemblée nationale ary zay zany izy tokony tahoragny dia magnaraka an'izay koa moa mazava ho azy moa eo koa namanareo amin'ny collectif koa sy misy manao manana any koa izy raha misy toeragna zany raha misy toeragna zany ka sy misy anay agny fa nary zareo manoagna anazy ohatran'izay koa le amin'ny indépendant sy misy manao inventaire anazy zao izy daholo le namagna rehetrarehetra reo dia sy misy manoagna any regny to fanoagna eo zany mampalelo anay fotsiny eo le anankitelo tena sy misy candidat fa le sizy nianina raiky. Maro tamin'ireo kandida ny firaisan-kina moa ny lanavaniny hatramin'ny farany sy nampitahorana raha niara-dia tamin'ny firaisan-kina ka voatery nanao kandida tsy miankina. Izy moa dia efa nietsika hatramin'ny voalohany. Nge dia miteny aminareo fa dia misy mpifonctionnaire nge dia nafindra avy any amin'ny faritra hafa agny dia avery amin'ny Antsignana nafindra andrefagna ary kandida dia niala dia nazary niegny raha igny le kandidanay akoatran'le resaka hoe tamin'le resaka hoe le vola ny resahako teo moa le resako ny sy ny anna inona moa zany ny redressement fiscal rezerenareo sisy fonctionnaire sisy mpandraraha io kandidana io dia efa olona efa tena mpanao politiky efa sisy zavatra tahoragny sony fa ny sasany dia natahotra sy mahavoaro anay anareo président ho izy za zany tany amin'ny faritra sud-est igny zay ny sovoaro fa izay nge ataonareo zareo an'izao zay ny convoqué misy anankiray aza candidat raiky hatramin'ny voalohany izy dia efa nanao anay za hiaraka aminareo fa atao andraso jusqu'à amin'ny farany ity fa apetrako fa za moko hitanareo fa za misy dossier dia igny nalaina izy raha dia lasa aminazy agny dia zay zany very ahay sy afaka nandatsaka le olo igny nefa nilasa siro igny fa raha taminay taty efa navoaka ny dossier fa aminazy agny izy zao dia lasa madio le olo ohatran'regny zany dia oembenanay risaka amin'ny assemblée nationale sy hoe sotataraina daholo ny zavatra momba anazy rehetrarehetra raha mianamana-kendra ao izy miresaka amin'ny assemblée nationale fa misy aby zany agnisan'ny nahavoanay. Mazava zany fa tsy tokony orooro ara-tsaina ny rehetra malona ny fanakiviana
mbola azo atao tsara ny maka ny maranisa anyvana izao zava-misy izao ka mila mandeha mifidy avokoa ny rehetra. Mifandraika amin'izay vaovao izay hatrany izao fantrana lalova ny firenena izao no ilaina ny firaisan-kinany rehetra tsy mendrika ny vahoaka malagasy intsony ny zava-misy ka mila mandray ny andraiky ny tandrify azy ny tsirairay amin'ny fifidianana solomam-bahoaka io hoy ny fandarana miara-monja tamin'ity androany ity ny ary tanjona. Mibaribary toy ny vahiakandrina ny tsy fahaiza mitantana izao fitondrana izao hoy ny solomam-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Ao anatin'izany anefa manjaka tanteraka ny kolikoly ny tsy fandripalemana ny fanondranana antsokosoky ireo arena voajanahary misy eto amintsika. Olombitsy ihany anefa no misitraka tombotsoa ary manao izay danin'ny kibony ireo olon'ny fitondrana. Miravoravo tany ny ankamaroan'ny malagasy fa indrindra ny tantsaha. Antsirambana tanteraka ny tontolon'ny fanabeazana ary atao fitaovana politika ny ankamaroan'ireo mpampianatra sy tompon'andraikitra ny fanabeazana eny fotony. Izany rehetra izany no antom-pijoroana hoy ny solomam-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Ataontsika ny rotsaka anatin'izay firaisan-kina izay dia nisy ny fitiavana anarina ny firenena. Matoantsika voatsongo ao anatin'izay na ny kolisite rehetrarehetra dia vonona anarina ny firenena. Matoantsika tafiditra ao anatin'izay kandida ny firaisan-kina izay sy anatina fanoerana dia nahita hoe misy zavatra tsy mandeha eto Madagasikara ary tsy mandeha amin'ny lohan'ny tsony ny toetra raha-pirenena eto Madagasikara satria tena hoe mahantra sy fahadiranovanà ny vahoaka ao anatin'izay. Misy zavatra tsy mandeha io na ny kolikoly io na fomba fitantanana io na fomba fisainana io satria tsisy zavatra mandeha daholo ny secteur d'activité rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka ny vahoaka ka malagasy hitodika aminao androany satria reo ny kandidatsika zay saika manerana ny ao Madagasikara misy any ny vitsivitsy zay tsy maheo. Rehefa misy ny tsy maheo an'ny firaisan-kina dia misy kandida ny fanoerana hafa zay afaka jerevantsika. Fa rehefa mitodika itsika hoe leo an'izao fitondrana izao dia mazava be ao ny kandida ny firaisan-kina sy ny fanoerana manome toky anareo, manome toky anareo fanao zay ho afany hijoro amin'ny rariny sy nisiny ary ady amin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika zany ao anatin'izay. Io fifidianana solomam-bahoaka amin'ny 2020 meo avy izao io no lalana ahafahana manova ny fiainam-pirenena ho ihany ny fanazavana. Mila manay andraikitra mandatsa bato ny rehetra ary isafidy tsara izay tena hitondra ny marariny vahoaka eny amin'ny lapany Tsimbazaza. Vaovao ny fanehoan-kevitra politika kosa indray nahitsy ny mpamakafaka politika no sady paitoekarena Danira Kotosaona nilaza fa ny tsy fananana ny fitondrana fitazana amina antoko no anisan'ny olana mahatonga ny fiverimberena ny minisitra iray efa nametra-pialana teo amin'ny toerany. Nambaran'ity mpamakafaka politika ity ihany koa fa toromarika efa napetraka sy fanarahan'ny fitondrana sy ireo mpanaradia azy ny fidirana sy ny fivoahana ary ny fiverimberenana amina toerana tahaka izany. Mialy Ranomana sy Mathieu Prince. Anisany mitaraina amina fivoahana sy fidiran'ny minisitra efa nametra-pialana ny ao anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy efa indroa amin'izao no nametra-pialana ny minisitra eo anivon'io departemanta io. Mikasa ny mbola hiverina eo amin'io andraikitra io anefa ny tenany na dia rehefa olany depute aza ka tsy eken'ny fianakaviam-ben'ny fampianarana izany. Ankoatra ny tsy fahatokisan'ny fitondram-panjakana olo-kafa hitazona ilay toerana, antondrono nambaran'ny mpamakafaka politika no sady paitoekarena Danira Kotosaona ny zava-misy. Voalohany efa toromarika napetraka sy fanarahan'ny fitondrana sy ireo mpanaradia azy izay fidirana sy fivoahana ary fiverimberenana amina toerana izay. Antony faharoa kosa ny tsy fananan'ny fitondram-panjakana fitaizana amina antoko. Ary ohatrandreny ange tsarovo tsara fa anatina vondrona politika zareo na vondron'olona miaraka amin'ny fitondrana consigne fiarahana zareo manao reny. Ny zavatra miseho ange tadidio fa itsika malagasy foana no ataon'ny zava-kilalao ataon'ny fitondram-panjakana kilalao eo amin'le hoe tsy ampola azo itikisana ve satria mety ho be da be hoe arriviste daholo ve ny akabetsahany le miaraka mitolona amin-drareo dia tsy azo atokisana fa tsy reny olona reny avoaka miditra ohatrany voaka miditra ohatrany reny. Eo ny tena olana satria voalohany indrindra tsy manana fitaizana amina antoko ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ohatrany hoe tafakatra teo anao dia nanangana antoko ohatrany nahazo ny foana na tamin'ny deuxième république zany na tamin'ny troisième république zany efa tonga ao amin'ny fitondram-panjakana vao manangana an'ilay antoko ny mpitondra dia tadidio fa olona arriviste daholo mibetsaka mihazakazaka satria olona opportuniste mitady intérêt ho anazy manokana ny akabetsahana dia sahirana ianao
nefa ny am'izao fotoana zao ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao efa tazo hoe troisième tokony efa manana ny olona maha izy azy zany izy a ary azona tokisana ary tokony tsolany tokony efa voafehany hoe re tena olona tia an'le antoko manana manaraka ny idéologiany antoko manaraka ny resaka loyauté zany zavatra zany tokony efa ananany ny ekipa de tsy tokony isy ny zavatra misolosolo ohatrany io fa tena tonga de hoe mipetrapetraka ny any avaratra mipetrapetraka ny any atsinanana mipetrapetraka ny 22 région ny zavatra am'seo nefa mbola tsy mipetraka le 22 région fa lasa fitondram-panjakana mihitsy midina any amin'ny région hoe hijery problème ifotony nandritra an'izay mandat anankiroa raha ataontsika kala hoe fofolo taona zay zany nga tsy mety hitantsika ny any fotony tsy efa miteny daholo ve ny olona hoe zao ny problème ty aminay aty tapaka ny lalana tapaka zao ny tsy niteny very olona rehetrarehetra am'izao fotoana zao hitako hoe tokony mba manao effort ny fitondram-panjakana voalohany aloha manarina ny antoko ananany fa izy koa tokony manana politika ahoana ny fomba atao mba hampanakarena an'le vahoaka satria any ny olana tsy asa vonjy tavanandro zany no atao betsaka fa tena politika mihitsy hoe andao atao manakarena reto vahoaka malagasy reto maivamaivana kokoa ny fitondrana ny fanjakana ry tsy eta mavesatra izy am'izay fotoana zay tsy mahagaga raha anisan'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany Madagasikara satria ny politika mpitantanana sy ny paikady fikaroham-bahaolana manoloana ireo olana miavosa no tsy mipetraka ho hatrany ity mpamakafakara politika no sady mpaetoekarena ity maninona ny firenentsika am'izao fotoana zao no isan'ny faran'izay manitra maninona ny firenentsika am'izao fotoana zao voadona mafy amin'ny resaka fikaravidinetana tsy manana politika tsika mba hampanana le fahanana azy amin'le fiatraikan'le fiainan'olona satria voalohany aloha mahantra le vahoaka raha manakarenana ny vahoaka rehefa misy ary ny inflation ohatran'ireny maivamaivana ihany no iainana an'izy fa ny tsika tena miatraika any amin'ny taona andamositsika tsirairay avy mihitsy ny fiakaran'ny vidinetana ary izy tsy ao anatina fotoana fotsy satria nahoana tsy efa ataoko hoe 2 mandats io fitondram-panjakana io zany hoe première tamin'ny transition deuxième tamin'ny luteo teo mbola tsy nanana politika foana izy hoe aiza marina le politika afahatsika hoe tena mamokatra atao anatiny fotsiny ny zavatra ilaina ohatra ny averina foana le izy fa hatramin'izao aloha tsy hita hoe aiza le manœuvre le programme anaovana an'izay eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany anampitandrina mafy ireo manao tsindry amin'ny mpiasam-panjakana indrindra fa ireo mpampianatry mainty rayanitra razafy manatsoa toy ny fanaony moa dia tetsy amin'ny faritra 17 hektara garazy indray ny tena ny tolakandro io hanano ny fianona ny vahoaka sy ny jery ny zavanisy tsy adino ny ainkony nampafantatra ny vovondana firaisankina iasina andrimalala sy andry rakotomalala maro amin'ireo mponina eny amin'ny faritra iva ny tonga saina sy resy lahatra fa tena tsy mety intsony izao zava-misy aina ny malagasy izao jirona koa na varomora efa simba ny mody zaraina entina anabadon'olona mandritra ny 5 taona ho avy tetsy amin'ny fokotany tetezana voany izao dia vakivava tamin'ny kandidany firaisankina mainty raha anitra razafy manatsoa ireo rehetra izay sendra azy fa tena tsy mety intsony ny tohizan'izao fanjakana mampahatra vahoaka izao Defa me continue satria tsika mila manaovana io anaovana fotsiny aloha mila manova fiainantsika ampidina mba zavatra tsara fa tsy hoe atao olona tsinitsinina lava zao zany lava fida mbola tsy manao fampelezan-kevitra tsika zao fa manazava hoe fa maninona no misy firaisankina dia misy atoko mitambatra manolotra sovavahoaka dia efa mahazo sovavahoaka mavetivy eo amin'nyelerapirenena dia afaka manova premier ministre afaka manova ministre dia mba miatraika ny fiainantsika mihitsy ny zavatra rehetrarehetra atao fa tsy olona tia tena lava zao olona manao tsitsina tsika lava zao dia vera fa hoe menakanjo dia tonga dia milamina fiainana velona mivaroky mbola tsy mavoky io fa mila manotsy ny manova ny fiaina midina tsy mba misy rano miaina ny siramamy tsotsotra ohatra zao tena na alova akatsika roapolo taona tonany iny efapolo taona tao any zay roapolo taona zay tsy misy zany tsy fandrimpalema zany tsisy ny fanolanana tsisy ny alatsasa tsisy ny fankanakely fa tamin'ny fitondrany misy daholo rehetrarehetra tantarany zava-tokony izy nefa atao amin'ny fitondrany mampalahelo izy za zany anisan'ny letsy amiko sosiana reny nano fantako loatra
satria fampiarana vaoaka vary tafakatra 7 000 nefa ohatrinanareo siramamy zao ohatrinany enina arivo 900 sy enina arivo Anisy vola manana rano. Ary makarano farakeliny amin'ny efatra sasany ianao zao dia Pasiranana to zany. Ary kafe manana. dia malasa enina arivo sy iray zao farany aminy. Tena misy. Eny zany eo zany rehetrarehetra zany no vaitsika mila be dia be tsika mandeha tonga mifidy dia mahasomba vahoaka be dia be tsika zay menatara eo zany somba vahoaka eto lamino latsaka eto tavolena ao misy amfototany misy anao maître iantra dia pristambazy dia miady mafy tsika ny alany atsika mba ahafahantsika manova ny fiainanantsika rehetrarehetra andavanandro rehefa betsaka ny somba vahoaka lany eo antemeram-pirenena vonona hanovany fitondrana tsy mahofy zay ankoatra izay dia nampahafantatra ny vovonana firaisankina ihany koa maître Antra Razafimanatsoa izay vondrona ny antoko politika misy 10. larana faditsy firaisankina ao anatin'ile tim episode aiza ny tim izy io anofotsika ao anatin'ny antemeram-pirenena manova prime ministre anova Tantepikia majereny zay tena sahirana be zay varotsa mangazy ny asana izy dia zay jereo manokana mihitsy mifoko tany efa tsy mitentsony fa enao solom-bavambahoaka ianao zao solon-tenina solon-teny dia andararao zany mandeha sometsetsa hoe reto ankizy reto miankina aminao daholo zay mifaritra anjaranao mandeha kanay rehetrarehetra tsy mela misy akina mahitsy komity miaraka taminay io. larana fadimy Komity miaraka taminay fidy raha mikasy roapolo vola hoavy zay rehefa tonga varesakevitra manomboka valy volana me fa teneny ny ankizy hoe mandeha fidy mafy ny tsindra mahazo ny mpampianatra sy ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao mba hampandany kandida-panjakana nampitandrina mafy ireo izay mini manao izany i maître Antra Razafimanatsoa sy ireo mpirealisitra aminy. okazay ny fanaovana teritery ny fampiasana ny fahefam-panjakana ny fampiasana ny tsindritsindry ampiasa-panjakana fa indrindra fa ireo mpampianatra ireo mpanabe izay nitaraina marobe zany na eto amin'ny boriboritany voalohany na any faritra hafa zany reny ataony chef siskosy na vao ministère fanabeazam-pirenena reny ho an'ny ao anatin'ny fokotany rehetra zay lasa fitaovany kandida-panjakana sy reny kandida tsy miankina nefa atosiky ny fanjakana reny zay ampiasaina anao fanindrina anao fanerena fa indrindrandrindra moa zany mitetika anao zavatra maizina mihitsy dia fampitandremana ny teneninay hoe zay tsy petrapotsiny matoa zay midina ety fotony ety matoa zay mijery sy mitety andreny fokotany reny mihaino ny zavatra ambarany olona zay vavolombelona amin'ireny fanoratana anarana ireny fangalana kara-pifidianana sy kara-panorom-pirenena reny fanaovana fanilikilihana fizarazana zavatra nefa zavatra avy amin'ny fanjakana zay tokony voaka manontolo no misitraka an'ireny fa ny filazana ihany koa hoe aza mpinanana ny tsy fihinana ny malagasy amin'ireny fizarana vary lo na vary mamovoka reny oka le malagasy efa mahantra dia aza dinina ambany dia ambany sanatria no ohatra ny biby rehefa ame ihany nareo dia mba atao fisazan'le vahoaka zavatra mba fihinan'ny olombelona ary hoan'ny rehetra fa zataonareo fanavakavahana toy izany ary azany tao fitaovana politika ny zavatra fidina tamin'ny volam-panjakana na fanomezana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara. Tsy janona treo ny fidinana ifotony ataony maître Antra izay tsy ahivina falarana 5 ao anatin'ny bulletin tokana ao amin'ny boriboritany voalohany. Pejiny sosialy kosa indray niroso tamin'ny fitokonana ireo mponina tetsy Amboditsiry omaly hariva noho ny fahatapahan-drano eretoana latsaka kely izao no tsy nisitraka rano fisotro madio intsony ireo mponina raha ny fanazavana arivo ariary ny bidon mavo 20 litatra ka tsy araka intsony tsy nentina lamin'ny mpitandro ny filaminana intsony moa ireo mpigrevy ka nipoka ny bomba mandatsa-dranomaso Yasinandriamanala sy Andry Rakoto Malala. Tonga saina ny mponina Amboditsiry fa voafitaka
Eritona latsaka kely zay tsy nisitraka rano fisotro madio avy amin'ny Jirama intsony ireo mponina. Nanisy aza ny fitaterana rano amin'irony bombona irony dia rano maloto no ao anatin'ny rano fitarainana. Efa alefa le bombona rano masaina saina sotrono no anaty bombona laza mpanjakana hoe hiaro madinika aiza madinika voaro ramona bidon 5 000 francs arivo ariary aiza ny enana amin'izany varo atsinona ny kilao milisarbo miakatra efatra arivo telo azo ahoana moa ny iainanay amin'izany fa septika ny gaboneanay isaky mandrotaka ny vetimeny ray bidon 5 000 zahay rano fidin'ny président anisany nga mamotsiro mbola pakatra ny andro ravelona teo amin'ny taona nefa zao natao anay. Amin'ray ora maraina no manomboka mandeha ny popon-drano akanefa zara raha mandeha voatery manarà mampatsaka araka izany ireo mponina. Ny vidim-bary tsy zaka intsony, tsy fandriam-pahalemana manjaka tsy resana intsony, tsy zaka intsony ilay arivo ariary isaky ny bidon mavo 20 litatra hoy ireo mponina. Rehefa manakarama olona ianao, lasa le olona makaranany, arivo tonga eo an-tokotany ndraiky dô, nefa ny vary efa ohatriny, raha olona sahirana zany eo amin'ny fiainanam-boditsiry zao ohatra. Ny arivo rano, ohatriny na vary, ohatriny na sarbo, ny rehetrarehetra mbola vidina, na olona manana WC foseptika indray na rano 5 bidon zany tsy ampy, nefa raha 10 bidon efa ray alina ny rano vidin-drano. Fanombohan'ny grevy no maliny ho iatrany ireo mponina. Mbola itony etsika raha tsy vovany Jirama izao olana izao. Mila rano, mila mandro, mila toeto. Dia ranonay izay efa 10 volana tsy mandeha. 5 arivo isan'andro vidin-drano ray volana. Hitanay mila rano izay fotsy takinay tsy mitanga rano izay. Nadritry ny etsika natao omaly, pomba mandatsatra maso misarony napoka ny mpitandro filaminana. Rano tadiavina, ka ny mpitandro filaminana sy pomba mandatsatra maso ny tonga. Fietsika izay mendrika jadona hoy ireo mponina. Ny fahalalana demokratika zany eto Madagasikara dia tsisy tony ary mitona dia didy jadona. Dia izay zany miankavy mihitsy tokony atao didy jadona zany eto Madagasikara alapotinina. Ka le alapotinina zany manevitra aloha tsisy rano heritaona. Dia lacrymogène olona mijoro manao hevitra lacrymogène amena azy. Dia zay zany tompoko dia mialatsiny fa izay mba miankavy koa zany zay mba tokava kory mpamatsy vola dia aza mena vola reo mpitandro filaminana reo reo ihany mamotra vahoaka eto e. Io zany tsy janona tsoma leo le olona amin'ny ray maraina tsy misy rano, amin'ny vira tsisy rano dia zay zany mamena olona rano ve mitakina dia hitorana lacrymogène olona tsy mety tsara tsy hoe fantana fanjakana ny olona mitorana lacrymogène nefa resaka rano. Tsy amboditsirerery ihany no misedra olana goavana amin'ny famatsin-drano. Raha tsy laza afa-tsy nenitosy efa roa taona ny tsy tonga ny rano Jirama intsony neny amin'ny fokotany ambany ala. Olana fototra iankina ny aina, ny rano, saingy ataon'ny fanjakana ankila botanteraka. Tsy olona na teknisianina no olana fa ny fomba fitantana ny fitonam-panjakana mihitsy hono nambaran'ny Paitoekarena Danira Koutson raha nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny fametrahan'ny fanjakana tale General Vavao eo anivon'ny orinasa Jirama nametra-panontaniana ihany koa ity Paitoekarena ity hoe tena avany olana ity orinasa mpanjakana ity ve io teratany Israeliana voatondro handray io toerana io. Mialy rano nombana sy Mathieu Prince. Araka ny vaovao miparitaka ny amin'ireo tambajotran sosialy teratany Israeliana Ron Weiss nitantana ny Rwanda Energy Group nareg no tale General ny orinasa Jirama vaovao ary amin'ny volana Mei izao no andray izay andraikitra mahatale azy izay ity teratany vahiny ity. Fanontaniana avy hatrany no napetraka ireo olom-pirenena teny anivon'ny tambajotran sosialy hoe fa angalany sy tsy manana manam-pahaizana na teknisianina afaka hitaontsoroka io andraikitra io ny malagasy. Na intsy kosa ny Paitoekarena Danira Koutson raha nilaza afa tsy olona na teknisianina no olana fa ny fijabahany fitondram-panjakana amin'ny andraikitra ireo tale izay apetraka amin'ireo orinasa mpanjakana lehibe toy ny orinasa Jirama, teo ihany koa ny orinasa Air Madagascar izay lasa Madagascar Airlines.
nametra-panontaniana ihany koa ity pahay-toekarena ity raha havana tsy ny olona ny kompania-pirenena misahana ny famatsiana jiro sy rano ity teratany vahiny izay inony fa karamaina amina vola tsy toko tsoforoana ity. Zava-misy tadiavintsika inge aloha dia fanontaniana mipetraka hoe tafatsangana ny jirama marina ve le olona io na malagasy io na israéliany io na allemagne io na frantsay io a yak le résultat qui compte aux vazaha fa maninona moa tsika naka vazaha zao frantsay tamin'ny nanangana hoe anarenana ny Madagascar roizy nanaona ny situation amin'izao fotoana izao olona loatra ny ale technicien ny olana mety malagasy io fa ny fomba fitondrana management ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tena hitako hoe olana satria disy manao intervention loatra be loatra le intervention misy ataony amin'le orinasa dia ny zavatra miseho tsy manan'le indépendance de direction zany le directeur apetraka eo na mahay io na tsy mahay io fa tsy maintsy miandry ny avy any amin'ny présidence na miandry ny zavatra iseho rehetrarehetra dia azagaga tsika raha hoe reny ny résultat rehefa misy fijabahana ny andraikitra ataony sy hoe misy intérêt-n'olona hafaharovana dia tadidio fa tsy hanana liberté d'action mihitsy ary tsy hanana liberté de résultat mihitsy izay olona mipetraka ao satria manana excuse izy ahafahana miteny hoe ka tsy napeteny io angeka ianona nanao an'izao ianona nangataka an'izao ka nefa ntsaroa fa ny karahaman'ireny olona reny tsy kely de kely mihitsy il faut compter any amin'ny 30 millions d'ariary par mois any minimum ny tena mety ho karahaman'ny olona manana pahaizana ahafahana directeur ohatran'ireny hoe manana maizy azy. Ao anatin'ny fiapitoam-piasana fahatelo ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'izao fotoana izao maro ireo lesoka sy tsy fihetezana eo amin'ny fomba fitantanana ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny izay nambarany Danira Koudson fa mila fanovana sy fahaiza-manao. Hitantsika zany zavatra misy hoe nandenidina tany Tamatavy mahafinaritra ny décentralisation na resaka fa tena zay marina tena décentralisation marina ve ny tena politique satria tadidio fa manana gouverneur mandray amina milliard isa-taona ry zareo amin'ny resaka budget manana maire tsika manana olom-boatendry maromaro any amina province anankiray mandeha ny tomobile ny fitondram-panjakana filoham-pirenena hitanao tsara ny lalana aseho fa simba ny lalana Tamatavy zao ve anao ve tokony manana le décision hoe tokony amboarina le zavatra zany hoe ny eo amin'le fitantanana mihitsy zany misy olana tokony ataony zareo mise en cause kely zavatra ny que c'est pas le premier mandat ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny zava-misy fa efatra am'izay zany hoe ny fahaiza manao mihitsy zany no misy mise en jeu tokony amboarina raha te hanova zavatra marina izy. Raha tsy ahivina tamin'ny volana Jona 2024 no navoaka ny tolotra asa fitatiavana mpitantana anarina ny orinasa JIRAMA. Raha ny voalaza nefa dia teratany vahiny roa no voatazona raha toa ka tsy nahavaly ireo masotsivana takiana ireo malagasy roa nandefa natota taratasiny. Ity teratany israeliana ity feno fepetra no tadiavin'ny fitondram-panjakana akandrasana izay mety ho vokatry ny fanarenana ity orinasam-panjakana izay mampimenomenona ny malagasy ity ny fomba fiasany. Tsy nisy fampandrenesana sy fampafantarana ary fifampiresahana mialoha fa resaka nandeno nahafantaranay fa mpiditra tsena sy mpivarotra vaovao eto Analakely ny commune hoy ireo mpivarotra sy mpamily taxi be sy mikasika ny fanapahan-kevitry ny commune Antananarivo renivohitra hamadika ho tsena ny lalana manomboka eny amin'ny pavion ka hatreny alohan'ny lycée Zirabe Arvelo nanambara ireo mpivarotra sy mpamily taxi be fa hiantraika amin'ny fidiram-bolana izy ireo izao hazava misy izao Amialy Ranombana sy Mathieu Prince. Fitarainana ny an'ireo mpivarotra eny Analakely manomboka eo amin'ny pavion ka hatreny amin'ny lycée Zirabe Arvelo manoloana ny feoen'izy ireo fa hampiditra tsena sy mpivarotra vaovao eny an-toerana ny commune Antananarivo renivohitra. Toerana maro izay efa nivarotan'ireo mpivarotra nandritra ny 10 taona latsaka no tafiditra ao anatin'ity tsena vaovao ity raha ny voalaza. Tsy manan-kale sady tsy manana ny vola hofan'ny toerana takin'ny CUA ihany koa izy ireo araka ny fanadihadiana hatrany. Raha ny voalaza mantsy dia andoavam-bola ireo toerana nosoritsoritiny mpiasan'ny commune izay hivarotana manomboka ny zoma ka hatramin'ny alahady ireo. Ho tapaka ka tsy azo ny fiara ifamezivezena intsony io ampahandalana eo Analakely io rehefa amin'ireo andro ireo fa natokana ho andro tsena. Tsy nisy ny fampafantarana mialoha sy ny fifampiresahana fa resaka nandeno nahafantaran'ireo mpivarotra ny zava-nisy araka ny voalaza hatrany. Hoaizy izahay ary anao inona?
hoy ireo mpivarotra eny an-toerana manoloana ny zava-misy. Tsy manana tsena zany zay fa any anay le amin'iny aladana tany iny dia zay zany voala amin'iny zany raha vao tonga le topo plasy amin'ireny tsipitsipika reny zany tsisy voaketika ty fa mpivarotra vaovao ny ampidirany zareo amin'ity efa taloha amin'io zany tsy manana plasy zany zay zay manambola ihany zany manana niva akandro zareo vola hony io zany akana 1,5 isam-bolana hono zany kaza raha iny nefa zay tsy manana an'izany fa zay mbola maka entan'olona dia misakorokoroka kely any dia karamanay ny amin'ny hariva avy eo zany zay rehefa asorony zareo zany zay dia hoaiza zany zay tsisy asa tsony zany zay efa tena efa ely zay mivarotra tety efa tany amin'ny 10 taona latsaka tany le izy zany ohatrany tsisy fampandrenesana le izy fa tonga dia ohatrany hoe tapaka zareo avany le izy asana indray zany ampidirany zareo olona avy any ambadika fa maninona raha mba zay avy aty any menana le plasy raha ohatra ka efa vonona ty lalana ty farafarasany le izy mba resaka mbolohany izy aminay hoe nareo voalohany tokony ty plasy ty dia mba nareo aloha menay voalohany zay vao ny mba je satonanay mba ampidirany an'le olona zay nge tsy mivaky loha zany raha ampidirany le olona mba samy malagasy mitovy aminay koa izy zay samby nona daholo tonga eto dia hoaiza zany zay zany raha vao ivoaroko eto zany zay dia andeha inona anao iny zany zay andeha angalatra zay zao tsy manana asa hoe foto-kasa mba ataonay fa io misôlisôly diny anay mba melomanay vady aman-janaka zay manofa trano mampibaranatra mpianatra io ihany zany zay mitady hanina hoanay androany mitady sakafo hoanay nefa zay ty zao dia aizanay zany tany alehanay raha ivoaroko eo zany zay tsy mahazany plasy io zay zany tsy manakana amin'ny projet zay efa vita samy fanjakana hoe efa vita le projet ka mpandroso tena itony fa mba angatanay fotsiny zany mba ny eto kosa aloha omena vaolana zay vao ampandrosona le olona étrange zany hiditra eto sy mba olona mbola tsisy ale amin'ity toerana ity zany mba tokony hoe omena an'le plasy aloha betsaka ngeny tsisy atao amin'ity sisin-dalana ity ny sasa maka volany amin'ny banky mbola tsy viverina mbola ho asorona amin'ny plasiny ndray efa mba misôlisôly da amin'ity izy raha ohatra zany ka hoe tsy tonga aty ny responsable mba hijoro aty dia tsy maintsy anangana banderoliny zay mba ampijoro koa hoe mba ety koa zany zay ary zay vahoaka mitronga voaomana tsy nahazo fampahatsitarana zay tsy ireo mpivarotra eny Analakely ihany no voakasika amin'ity fanovana sy fampidirana tsena vaovao ataon'ny komina ity fa hiatraika any amin'ny asa sy ny fidiram-bolana ireo taxi be ihany koa izany. Fiara fitateram-bahoaka tsy latsaky ny 5 anisan'izany ny zotra 10 20 20 4 5 4 no miantsona sy mandray olona eto amin'ity toerana voafaritra sy tafiditra ao anatin'ny toerana hanorenana tsena vaovao ity. Hatreto tsy misy ny fampilanjana sy ny fandaminana mikasika ny fiantsonana vaovao hijanonan'izy ireo rehefa tena hiatra ny fanapahan-kevitry ny komuna apiditra tsena sy mpivarotra vaovao. An'izay zao le karamanay lasa tsy mety satria eto no tena manavanana ny olona dia tsy mety le asanay raha vao hoe atao tsena eto dia lasa tsisy terminus tsony zany zay rehefa avy ety lalana tokony alehanay zao dia lasa iova lalana hafa zay dia ny asa koa ary taraiky anina amin'ny fidiram-bolanay sy fidiram-bolan'ny tompona tômôbila misy fiatraikany izy io na ampanjifan'le taxi be koa raha misy fiatraikany io vao izatra indray ry zareo fahasalany etetranay aloha tsy dia mety loatra le izy. Araka ny fitantarany ireto mpivarotra ireto hatrany ny alarobia alina no namaritra sy nanipika ny arabe ampidirana ireo tsena vaovao teo anivon'ny komuna. Raha ny sisondresaka mandeha kosa dia nomboka ny zoma 20 aprily no hiatra ity fanapahan-kevitry ny eo anivon'ny komuna ity. Maresaka iraisampirenena olona nalo no tsy maintsy nafindra toerana vokatry ny fipoahana volkano iray atao Indonezia mbola nampitandrina ihany koa ireo manam-pahefanana ny toerana ny amin'ny metisian'ny tsunami vokatry ity fipoahana ity. Ando miaratina sy ny artanjo. Taorian'ny fipoahana 10 nanomboka ny talatalasa teo ny fono volkano Rong tao Indonezia ao amin'ny nosy kely avaratry Seleba ny alarobia alina ifony alakamisy maraina. Ny rehatra ary namoaka afo sy lavenina ary setroka mahery ny 1 kilometatra eny amin'ny lanitra izany. Tranga izay nanery ny ministeran'ny fitaterana nanidiny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Manado any amin'ny 100 kilometatra mahery. Nanao filazana loza ihany koa ny manampahefana no ity tranga ity heverina fa hitera-doza ho an'ny mponina. Ponina naly no tsy maintsy nafindra toerana. Efa nisy nafindra koa ireo ponina manamorona ny morontsiraka manoloana ny fipoahany ity volkano ity. Nisy tamin'ireo ponina ihany koa anefa no niezaka nandositra no nitahotra raha ny filazany manampahefana.
ankoatra ireo mponina tsy maintsy nafindra toerana ihany koa ireo gadra voafonja atao amin'ny nosy iray antsoina hoe tagulandang araka ny fangatahany lehibe ny fonja no ny toerana misy azy ireo manandrifo tanteraka ny toerany pont an'ity volkano ity. Notanterina tamin'ny sambo ireo gadra 7 miaraka amin'ny mpiasan'ny fonja 1 sy olona hafa 7 namitandrina ny mety sy ny tsunami vokatra ity volkano ity ireo manampahefana ka tokony hamailo ireo mponina indrindra ireo mipetraka manakaiky ny torapasika amin'ny loza mety hitranga. Raha ny fantatra mantsy manana volkano mihetsika efa ho 30 Indonésia. Vao maika nanamafy ny tahotriny manampahefana ity tranga ity hono vaovao. Tamin'ny taona 2012 efa nafaty olona efajato mahery ny volkano nipoka ka niteraka tsunami teo anelanelan'ny nosy Java sy Sumatra. Raha ny vaovao hatrany tsy nisy ananafoy tamin'izao loza voajanahary izao fa famindra-toerana no natao. Maresaka avy any ivelany izay hatrany mifampitsapahery fa mbola tsy tafiditra ao anatin'ny tena fifandonana mahery vaika Israel sy Iran amin'izao fotoana izao. Vao mangiran-dratsy hanandaroka bomba tamin'ny alalan'ny balafomanga atao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Ispahan any Iran Israeliana. Raha ny filazam-baovao Amerikanina manoloana izany miantso fitoniana ny ankamaroan'ireo firenena samy hafa. Andomeratiana sy ny ary-tanjona hatrany. Mitony disadisa eo amin'ny Israel sy Iran. Tahory ny valikafatra nataon'ny Iran dia namaly ihany koa ny Israeliana tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Isfahan androany tamin'ny alalan'ny balafomanga. Toerana izay misy uzina sy toeram-pikarohana nokleary. Fipoahana mahery vaika tao amin'ny tanàna io no nanaitra ny mponina taonkeo vao marangiran-dratsy. Mbola tsy tena tafiditra anaty ady ny firenena rotonta raha ny vaovao fa fifampitsapana hery izao miseho izao. Nilaza kosa ny ministry ny raham-bahiny iraniana fa tsy goavana ny fahasimbana vokatra ity fipoahana ity. Na izany aza, aina hitatratrany Iran ny ady fanaovan'ny Israel sy Hamas any Palestina. Teo anatrehan'izany, nanao fanambarana ny filohan'ny Komisiona Européenne Ursula von der Leyen ny amin'ny tokony ampitsarana ny fifanafiana isy ny fitoniana ao Moyen-Orient. Mampanay ary ampidi-doza ny toe-java-misy hoy kosa ny Prime-ministra finlandais Petteri Orpo ka tokony anatsatra faran'izay ihany ny fifanafiana ny rotonta. Nanamafy ny tokony tandremana sy sorohana ny foaram-pefy ihany koa i Antonio Tajani izay lehibe ny diplomasia italiana mitarika ny fivoriana ireo mpikambana ao amin'ny G7 izay manatanteraka fivoriana amin'izao fotoana izao. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana fenonao niaraka taminay hatramin'ny farany amamy fotoananao amin'ny rampitso indray. Velomarito.